5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Misy fiantraikany betsaka amin'ny fampandehanan-draha raha eo anivon'ny orinasa mpanjakana ADEMA ny tsy fandoava ny kompania Madagascar Airlines nitrotran'izy ireo. Niteraka fahabangana goavana teo amin'ny vola miditra amin'ny ADEMA ihany koa ny fanesorana ny seranam-piaramanidina Ivato Nosbe amin'ity orinasa mpanjakana ity. Manoloana ireo olana miseho amin'ny CAP Arena Lavanilina eto Madagasikara, misokatra ny fanadihadiana iraisam-pirenena mikasika ny fifanarahana tsy-ara-dalàna eo amin'ny vidiny araky ny navoaky ny France Info. Tranga izay teraka fahavoazana goavana ho an'ny Madagasikara. Any ivelany, mihamafy ny fifandonana eo amin'ny miaramila Rosiana sy Ukrainiana amin'izao fotoana izao ao amin'ny tanànan'ny Bakhmut atsinanana. I Moscou izay niezaka ny aka io tanàna io nanomboka ny taona lasa, saingy hatreto eo ampelantanany ireo vondrona Wagner na ny tafika Rosiana ny ampahany. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Magnatry mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy amin'ity aliny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana marsa taona 2024 ity tonga sy reto ny fotoana famparalamba avao eto amin'ny Cool TV ary asiko ampanajana manaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika izany dia ny pejiny toekarena avy hatrany misy fiantraikany betsaka amin'ny fampanendreraha eo anivon'ny orinasa mpanjakana ADEMA ny tsy fandoavan'ny kompania Madagascar Airlines nitsotranizy ireo niteraka fahambangana goavana teo anivon'ny vola miditra teo amin'ny orinasa ADEMA araka izany ny fanesorana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe teo ambany ny fitantanan'ity orinasa ity nderahantsika ny fanavadiana entiny Leraka Nefson. Sy ny orinasa mpanjakana Armady Ireriany no misedra olana vokatry ny sy fahaiza mitantana eo anivon'ny kompania Air Madagascar izay lasa Madagascar Airlines amin'izao. Fa eo ihany koa ireo miantsehatra amin'ny fitanterana anabakabaka rehetra. Mbola ao anatin'ny fitakina ny hatrosa amin'ny kompania nasionaly ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ADEMA amin'izao. Ka trosa amin'ny taremarika tsika tsy mahita ny DG zao dia ao anatin'izay hoe mijery miara-miresaka amin'ny kompania nasionale ny Madagascar Airlines raha tsika malala ny zavatra misy ao raha tsy ilaza fa tsy ny Madagascar Airlines ngamba tsy dia tiako loatra ny ilaza taremarika fa misy ihany ary miantoka indrindra ny ahafahanay manarina ny fotodrafitrasa ahafahanay ihany koa mametraka fotodrafitrasa ho an'ny firenena zany izay fitakiana troso zay misy ihany nandalo fahasahiranana betsaka mifandimby ny kompania nasionale kanefa koa amin'ny maha-kompania nasionale azy mila mifampiaro zay fampiarovana zay tsy tombontsoa atsika mihitsy ny aplentika ny kompania nasionale fa mijery vahaolana miaraka hoe atraiza no afahana manampy an'zareo niteraka fahabagana goavana teo amin'ny vola miditra tao amin'ny ADEMA ny fanesorana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe tsy ho tantana ny intsony araky ny nambarany talia ny fitantanam-bola eo anivon'ity orinasa ity. Toe-bola izay ahafahana mikarakara ireo seranam-piaramanidina iandraiketany amin'ny lafiny maro samihafa. Marina zay nandalo fotoatsarotra ny orinasa ADEMA rehefa tsy izy tsony no mitantana ny Ivato sy Nosbe dia niteraka fahabangana goavana dia goavana tao anatin'ny vola miditra ahafahana mikarakara ny seranam-piaramanidina amin'ny lafiny maro samihafa zay ary hita tokoa fa misy fiantraikany amin'ny service tena hoe saro-piaro amin'ilay hoe qualité de service omenan'ny usager ny ADEMA fa mandalo fotoatsarotra izy kanefa tsy mitaraitana miepaka koa ao anatin'izay ny tsy mahito ny tale général zao dia ao anatin'izay fikarakarana zay dia tsy maintsy misy ny fizarana indraikitra na itale telo menada eto zany ka ny azo resahana amintsika mpiray tanindrazana dia
mbola velona ny ademar tena hoe misy fanantenana lehibe ho an'ny fampandrosoana ny firenena miainga avy amin'ny orinasa adema. Rajaivina seranam-piaramanidina alehibe miisa 10 sy seranam-piaramanidina amajinika 420 no sahan'ny adema amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ireo seranam-piaramanidina ny tompon'andraikitra ao amin'ny adema amin'izao fotoana. Misy ny fotodrafitrasa izay ao anatin'ny fanarenana tanteraka ary misy ihany koa ny fotodrafitrasa vaovao ho atsangana izay ifanaraka amin'ny afilana fototra. Izay ny makasika ny aéroport na ny seranam-piaramanidina fa dia makasika ny CPR-na vanilla ndray kosa manao ireo olana miseho amin'ny izany CPR-na vanilla izany eto Madagasikara misokatra ny fanadihadiana iraisam-pirenena makasika ny fifanarana tsy ara-dalàna eo amin'ny vidiny araka navoaka ny France Info tranga izay hiteraka fahazoazana goavana ho an'ny Madagasikara. Gaëtan Jitsilavo. Ny Comco na ny Commission de la Concurrence Suisse no mandray antanana ny fanadihadiana mikasika ny vidin'ny lavanilina eto Madagasikara ary efa nisy fampiantsoana ireo orinasa frantsay sy amerikanina mikasika izany araka ny lahatsoratra navoaka ny France Info omaly. Groupe miisa 3 no efa voakasika izany, ny iray ao Suisse, ny faharoa ao États-Unis ary ny fahatelo ao Allemagne. Efa nisy ny fanehoan-kevitra ireo mpahay toe-karena malagasy momba ny fifanarahana iraisam-pirenena tsy ara-dalàna teo amin'ny vidin'ny lavanilina izay ambany noho ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Efa nisy ihany koa raha io lahatsoratra nivoaka io hatrany ny fepetra no raisin'ny fanjakana malagasy amin'ny fametrahana ny vidy farany ambany saingy mbola misedra olana tsy mahalafo lavanilina ireo mpanondrana. Na eo aza ny olana amin'ny kalitao izay tsy mahatakatra ny kalitao tsara maneran-tany. Isan'ny ankafiziny ireo orinasa mpamokatra yaourt sy glasy na biscuit sy gâteau ny lavanilina malagasy ka magaga raha tsy misy mividy. Miteraka fahavoazana goavana ho an'i Madagasikara io tranga io, hoy ity lahatsoratra nivoaka ity. I Madagasikara izay iray amin'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany. Mandany ny androm-piainany, mamboly ireo tantsaha, azo ariary vitsivitsy. Ireo mpandraraha kosa ankilan'izay mahazo arena sy volabe amina euro sy dolara avy amin'ny vokatr'izy ireo. Tantara mitoy hoy an-trany ity lahatsoratra nivoaka ity. Andrasana araka izany ny vokatrio fanadihadiana io sy ny fanatsarana ny sehampiariana lavanilina eto Madagasikara. Izay ny makasika niny fa eo amin'ny tontolon'ny raharan-kapobeny ny fanjakana ndray kosa tsy mifanaraka amin'ny tena filan'ny mpondra eto Madagasikara ny ankamaroany fotodrafitrasa sy ny zavatra ataon'ny fitoeram-panjakana ankehitriny raha ny nambarana sobavim-bahoaka sy tendra solon'ny haiko famotehana ny vahoaka malagasy ihany koa ny tsy famoahana ny vola tokony atao amin'ny fanamboaran-dalana raha ny nambarany hatrany. Miaina ao anatin'ny fahasaherana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny ny ara-tsosialy, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fanabeazana, ny fahasalamana sy ny maro tsy voatandrisa. Namafisy ny sobavim-bahoaka sy teny fa tsy mifanaraka amin'ny tena filana ho an'ny vahoaka malagasy ny ankamaroany ny tetikasa natao ny fitoeram-panjakana ankehitriny. Zaho tsy miteny hoe ratsy miami fa raha nanontaniana vahoaka ny Tamatavy hoe ino raha ilanareo so ny vola miami ny vahoaka Tamatavy, marina sa tsy marina. Zaho tsy niteny hoe ratsy Colisée Antananarivo ao na ratsy Kianjan'ny Barea fa raha nanontaniana vahoaka ny Antananarivo tsy niteny hoe manamboara Barea aloha ny fitondram-panjakana fa io rano miditra ny anatin'ny tranon'olo mety zany angamba no niteneny. Marina sa tsy marina. Za tsy miteny hoe ratsy le kianja manara-penitra ny Androy io fa la nanontaniana ny olona mandroy hoe amboara rô lalana ity, amboaro ny ranonay. Marina sa tsy marina. Zay ny antony hitsanganana eto. Hanontany anareo koa hoe ino ty raha tena ilanareo. Nambarany fa ny tsy famoahany ny fanjakana ny vola ny fer na ny fond d'entretien routier no mahatonga ny fahampoteny lalana amin'izao fotoana izao izay miteraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka malagasy. 32 000 kilometatra ny lalana ny fampivezevezena tam'izany andro zany. Satria nisy ny atao hoe décentralisation. Amin'izao fotoana izao tsy misy lalana eto Madagasikara na 1000 kilometatra tsy feno lodoka, tsy misy intsony. Potika tanteraka ny lalana. Simba daholo ny fiveloman'olona rehetra. Taloha misy budget communal ny lalany amin'iny commune iny ny commune manao azy. Misy budget provincial ny lalany entre ny faritany roa reo zareo manao azy. Sy hita any amin'ny fivondrona. Nisy budget koa any nasionaly nanao an'ireny nasionaly reny. Ina ny antony tsy ananovana an'io moa. Amiko
famotehana tanteraka nyity firenena ity ny fibodona faefana ny fibodona ny budget mpanjakana ho gerevan'olona ray na roa tompolasy tompoko vavy. Tao Fenoarivo Atsinanana no nanatanterana ny miava na miaino antsika vahoaka ny Andry Omaly tolakandro. Ilaina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ahafahany faritra tsirairay toa ny distrika ny Fenoarivo Atsinanana mitondra fampandrosoana ny faritra Andalanjorofo sy ny manodidina azy. Pejy ny fahasalamana ndray kosa mahakasika ny atotanisa ho an'ireo voamarina fa mitondra ny tsimokalitana Covid-19 eto Madagasikara araka ny totanisa navoaka ny ministère ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Naboaka tamin'ny faefatra hatramin'ny fahafolo ny martsa lasa teo miisa raiky amby telopolo ireo trango vaovao tao anatin'ireo fitiliana miisa raiky amby enimpolo sy telonjato sy arivo natao manery ny Madagasikara. Ny totaly roa amby dimapolo ireo ankehitriny ireo marary ny Covid-19 eto amintsika ka mbola manaraka ny fitsaboana izy ireo izay mitsinjaha amin'ny faritra misy 10 eto Madagasikara. Ka ireo raiky amby roapolo azo tamin'ny fampikasoana teo anivy ny faritra Andalamango avokoa. Ny ray atao Lasatro Mangoro, ny ray atao anatin'ny faritra Atsinanana, ny ray afa atao Menabe, ary ny valamboropolo kosa atao anatin'ny faritra Vakanakaratra. Tsy nisy ny ainana fohy raha toa ka tsy misy ihany koa réforme grave na ny tranga ao anatin'ny fahatsarotana tao anatin'ity totonisana navoaka ny ministère ny fahasalamam-bahoaka diatrany. Raha tsy ivona ny totaly raiky amby efapolo sy sivinjato sy fito arivo sy enin'alina ireo voamarina fa mitondra ny tsimokalitana Covid-19 eto Madagasikara hatramin'ny nanomboan'ity fandaharana ity teto amintsika. Fa izay no makasika ny tapany voalohany teto nivy ny fampalalamba avao dia iseto vitetika raha natao teo doka vato ireo interview andray ary. Finday kado smartphone vaovao be S Prime finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary. Misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFill Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vaingany any amin'ny teny-mashop anjifan'ilay ho anao. Telma safidiky numéro 1 malagasy. Reko fa afaka baky anao raha sefy ianatra izy. Mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe amin'ny fianarana ny tsy mena mitaha amin'izany ny prime. Zany ny orinasa ngeza ary matokeza sady tena mora paraky izay mora ny écolage. Ny prime tamin'ny 2007 defa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus. Ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera BTP fa miankina aminao foana. Ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba 20. Ja te hanao commerce et marketing. De inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit. Anao ny soa fa za mionina amin'ny niveau T3. Misy iprime dôly zay ale andrangà Tanantsirabe Tamaga Majenga mpampianatra betraike fa zatrara dokotera professeur magistrat. Sekoly manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto. Raso lasa jusketa ka lasa radoko. Enao sisanindrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafahoatranahy zao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Ny tapany faharoa ny fampahalalamba voaka dia mbola asena mpanajana toko lasy toko fianaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika izany tapany faharoa dia sambo iray mitondra olona tsokosoko no rendrika teo anelelely nosy faly sy ankazo mirombo raha niazo any nosy mayotte. Olona miisa 7 no fantatra fa tao anatin'ilay sambo ka ny 20 tamin'ireo no hatreto no fantatra fa namony aina ary velona somanjara kosa ny 20. Lasa nitsoka ireo velonaina no izy ireo natahatra ny ataovana ny fanadina makasika ty fanandria ny sambo sy ny fandehanana tsokosoko tany amin'ny nosy mayotte ity. Mbola mitohy ny fikoroa amin'izao fotoana izao ary wampitena amintsika eto anivy ny fampalalamba avao ny Cool TV FM ihany ny toy ny izay sambo rendrika izay. Tahaka ny mazatra dia isaky ny lahady tahaka izao dia iray amin'ireo toerana mantatara ampahafantarana antsika ny rovan'ny Lafy.
10 kilometatra mialan'ny Antananarivo avaratra zany ao anatin'ny commune Ankadikely Ilafy. Izay no entina amitsika antenty fanadina manaraka ity. Any amin'ny 10 kilometatra avaratra Antananarivo anatin'ny commune Ankadikely Ilafy no misy ny rova Ilafy. Vohitra-drina iray amin'ny 20 manodidina Antananarivo naorina tamin'ny andro ny mpanjaka Andriambelomasina. Lapa-pialatsasatra sy toeram-ponenana faharoa ny mpanjaka Ratama faharoa. Ny toeran'andrina tamin'ny andro ny mpanjaka Andriamasina Valina teny Ilafy. Ny taizandrina izy ireo antony nanaovana ny anarana ho Ilafy Kavanandrina. Taty aoriana no fezin'ny olona ho Ilafy ny anaran'ny toerana sy ny tanàna manodidina azy. Eto zany karazana atao hoe toerana fialan-tsasatra, point d'escale, ary mipetraka elaela eto mihitsy izy miala sasatra lanjaina satria ditongotra moa zany dia nisy zany nahafinaritra azy indrindra ny miazakanga eto na mamandrika akanga dia nahatonga ny anarany hoe ambohitra akanga. Azonareo tamin'ny andro Ndralambo dia nitoy ihany ny mpanjaka mandalo eto sy mipia mandalo eto hoe Andriamasina Valina 1675 à 1710. Andriamasina Valina dia nakamamy an'ity toerana ity koa izy ary tsy vitany nandalo fotsiny izy fa nametraka ireo zanak'Andriana honina teto ho vataniny eto, na nisy mponina teto izy zany dia ireo zanak'Andriana no tena napetrana notezana tety. Dia teo ndray zany dia nisy anarana vaovao azo nyity toerana ity dia hoe Ilafy Kavanandrina. Raha tonga dia mandingana kely tsika dia izay mifototra nahazoana ny anarana hoe Ilafy. Isan'ny toerana fiaviany tsy miambo olany eny Ilafy. Ny nampiavaka azy ireo tsy nandefitra tamin'ny zavatra nifanohitra amin'ny rariny sy ny hitsiny. Izany fijoroany amin'ny foto-keviny izany no nanesoana azy ireo mafy na mafy atoka. Nanana olona maro izay nijoro tamin'izany foto-kevitra izany izy ireo. Isan'ireny Akamainty, Andriantsilavo, ary taty aoriana iray n'Andriamampandry izay nitifirina teny Antsahamanitra ny taona 770 sy 790 izay nomeloan'ny fanjakana frantsay ho ny Raitsikombakomba tamin'ny Menalamba. Andriantsilavo no lehibeny tsy miambola. Misy lehibeny zany foko. Misy mpiara-miasa amin'ny akaiky zay olokendry dia Hagamainty. Dikany teny hoe tsy miambola mantsy zao. Mpandalan'ny rariny, mpandalan'ny hitsiny, mpandalan'ny fahamarinana. Ninona zavatra miseho dia marina foana. Zany hoe tsy miambola ary tsy miambola mihina mpanjaka ianao nisanisa. Tsy miempotra. Dia naveriny kely tao miverina tao an-tsainy ny afatry Andriambelomasina hoe mbo salama no mandiby. Aloha izay no arahana satria efa tonga taona raha teo mbo salama. Dia nanantona ny lehibeny tsy mahafotsy izy mirahalahy reo Andriantsilavo sy Akamainty. Alamina ny tanjona fanjakana, aleo atolotra mbo salama amin'izay fanjakana. Dia ino no atao dia nisamborona Andrianjafinjanahary ary nonoana teny Antsahafady satria nasika be izy dia nanomboka teo mbo salama nanjaka dia nomena ny anarana hoe Andrianampomerina. Niova Andrianampomerina. Zay zany ny tantara ity dia zay ka Andrianjafinjanahary io satria le tsy tiany akabetsahan'ny vahoaka moa zany. Dia teto izy nanorina tao napetrana nataony teto ny renivohim-panjakany. Zany hoe tena mpanjaka nonona teto zany dia Andrianjafinjanahary. Ny mpanjaka Ratama faharoa ny mpanjaka farany nipetraka teny amin'ny rovan'ny Ilafy. Ny 12 Mey 1790 no nentina nafenina na nasitrika teny amin'ny rovan'ny Ilafy izy. Satria Ratama faharoa isan'ny toerana anankiray fanaovany filanonana miaraka amin'ny Menamaso sakaizany ireo tety ary mandany fotoana betsaka aty izy tamin'izy nampanjaka 1856 nandrena hatrany fa 1861 izy vao nanjaka dia 1863 izy dia fa novon'iny novony anteny satria raha ny fitsarana tamin'izany dia hoe mpanjaka adala mpanjaka be lanonana loatra manao fitondran-tena maloto sototoka sy ny karazany dia nokendaina tamin'ny lambamena izy teny amin'ny rovana Antananarivo ary ny sasakaly 13 Mey 1863 izy no nafenina tato Ilafy. Teto zany ny fahasan'ny Ratama faharoa izy mpanjaka nafenina taty nanalevona taty fa tamin'ny
1987 dia nafiana tany amin'ny Antananarivo ihany ny taona malina na ny masina. Zay zany ny tantaraka be lafy. Dia io mpanjaka Radama faharoa io zany ny mpanjaka farany teto tateo aoriana tsy nisy tony ary mipetraka fotsiny teo tsy nisy fikarakarana, tsisy fanamboarana, tsisy fiarovana. Zany mahatonga an'le toerana ohatrany miovova be ny manjary misy école, manjary tsy dia hita tsony ny endriky ny tanàna mpanjaka satria izy matoa ao anatiny avao misy zavatra maro tokony ho hita ao hoe ty ny fasana, ty ny zao, ty ny zao, ty ny zao. Dia miova be le toerana. Dia tamin'ny 1981 dia mitodika anaketo amin'izay ny fitondram-panjakana malagasy. Dia nisokafana ny lapa ary nataony trano fitehirizana vakom-pirenena malagasy. Voasokajy ho vakom-pirenena ny rovan'ny Lafy, toerana azo tsidihana ary amporosina ny rehetra hitsidika eny an-toerana, indrindra hiaino sy amantatra ny tantara. Any amin'ny distrikany Vakinankaratra indray kosa zanakazo mihoatra ny 2 no namboleny ny mpikambony vimby tokoa malagasy miaramianga atao anatin'ny Fokotany Antanambao Ambohi Menabe commune Antsoso distrikany Betafo ny sabotsy lasa teo toerana ny lolon'ny Madagasikara fito anatin'ny faritany Antananarivo izay niaraka ndombolantoka niaraka natotosa ty fambolekazo ity. Anisan'ny hetsika izay efa fanaony antoko malagasy miaramianga eto amin'ny faritry Vakinankaratra isa-taona rehefa vanim-potoana ny maitsoahatra tahaka izao ny hetsika ho fiarovana ny tontolo iainana. Araka izany dia zanakazo 2 fototra no novolen'ireo mpikambana avy eto Vakinankaratra teto amin'ny Fokotany Antanambao atao anatin'ny commune Antsoso distrikany Betafo ny asabotsy faraka amin'ny 10 volana Martsa 2024 lasa teo. Tonga taty toerana nandray anjara tamin'ity hetsika fambolekazo ity ny lolon'ny Madagasikara Rakotondray Bendrina izay voafiditra atao anatin'ny faritany Antananarivo avy amin'ny antoko malagasy miaramianga. Ny hetsika ataontsika anio araka ny efa fantatrareo dia fambolekazo. Adidy lehibe izy io amintsika mpiray-tanindrazana satria fiarovana amin'ny taninjanaka sady fanehoana ny soatoavina mamalagasy izay fanavotana ny tontolo iainantsika izay. Sarobidy izy io satria mamindra aina, karakaraina tsara, arahana tsara ty fambolekazo ty mba hisy vokany eo amin'ny tontolon'ny iainana eto amin'ny faritry Vakinankaratra sy ho an'ny firenena. Miaraka sika izao ary ndao hiaraka iainga mba hiaraka niry ireo zanakazo izay ho volentsika anio mba ho famelohana aina vaovao ho amin'ny tontolo iainana iarahantsika monina eto tanindrazana makasitraka tompokolahy. Taorian'ny fambolekazo izay natao teto amin'ny Fokotany Antanambao dia niazo avy hatrany ny tampon-tanànan'ny commune Antsoso ny lolon'ny Madagasikara ny tafa-mivatana tamin'ireo vahoaka taty an-toerana. Nasongadina manokana ireo vehivavy tamin'ity anio ity satria mendrika ho ajaina izy ireo ho hiatrany ny lolon'ny Madagasikara ary manoloana ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fanafoanana ireo hetsika rehetra ho fankalazana ny andron'ny vehivavy taorian'ny 20 Martsa 2024 lasa teo dia efa marika sahady ny tsy fanajana ny zoan'ireo vehivavy izany raha ny nambarany ity farany. Zay aloha somary variana ihany nenay ny fandraisanay azy dia tsy fanajana ny zoan'ny vehivavy le izy tsy azonay hoe inona no natonga izany fanapa-kevitra izany sao dia tsy voaeritreritra tsara le izy any fijerinay azy manambany ny vehivavy izany. Ny antoko dia manana programa amin'ny asa sosialy ary tafiditra anatin'izany ny resaka momba amin'ny vehivavy dia tao anatin'izay ny nanovana an'izy fa zay dia manara-dalàna. Tondra fisaorana ireo mponina teto amin'ny Fokotany Antsoso tamin'ny fanampiana sy ireo hetsika ara-tsosialy marobe izay efa nataony antoko malagasy miaramianga teto amin'ity commune ity. Makasitraka makatelona président amin'izay finiavana sy fitiavanao ny Fokotany Antanambao sy ny commune Antsoso iray manontolo izay dia tolorana fisaorana sy fankatelomana ihany koa ny lolon'ny Madagasikara izay voafidy teto amin'ny faritany Antananarivo fa dia tena jeranay tanteraka tokoa ianao fa tsy mipetraka amin'ny loholona anao fa dia tena nahafa-po ary tena naharesy lahatra anay tanteraka ny fanampianao ny vahoaka majinika ty amin'ny commune Antsoso dia nirariana sy ny angatahana moa dia mba hitombo hatrano izay
fiarah-miasa sy fiarah-metatsika izay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Araka izany dia dotosa teto amin'ny commune Tsosy Fokotany Antanambao, distrikany Betafy, fambolek'hazo izay nataony antoko malagasy miaramiainga teto amin'ny Vatra Vakinankaratra, ary nofaranana tamin'ny fizarana nofokena amin'ny tapahevanana izany ho an'ireo vahoaka izay tonga nanotriny izao fambolek'hazo izao. Mahakasika izany indrindra fanjarany PP Morafeno B ao anatin'ny distrikany Antsirana ao Diego no nanamareny fikambanan'ny vehivavy VMM ny vehivavy malagasy miaramiainga ao anatin'ny faritany Antsinana na Antsirana namarena izany fankalazana ny andron'ny vehivavy izany ka dia nisy ireo fiaramentana n'Antsirana ity PP ao Morafeno ity. Asa mivaingana azo tsapain-tanana no nentin'ny VMM na vehivavy ny malagasy miaramiainga Antsiranana fikambanana zay mpanao asa soa isaka ny fetin'ny 20 mars. Omaly maraina sabotsy no safidy nandoko ny solatra be rehetra eto amin'ny EPP Morafeno izy ireo izay notarihin'ny filohany Ramatoa Jotina Richard Naissa. Ny asa sosialy karaha fataonay zao zegny fataonay isan-taogno izo. Tamin'ny taogno lasa zegny zay fa nagnano karaha io koa nandoko école EPP Ambomitsinjo. Ke tamin'ny taogno ty zegny anjaran'ny EPP Morafeno. Tianay andoko izy jiaby fa raha ty zegny tsy afaka atao indray mandeha. Ke au lieu de zay andendany vola ividy salovagna agnano fety par-ci par-là, vaut mieux zegny hitanay mahareny zay mahaviavy zay mahatsapa marary zegny zay mahita zanakanay mianatra amin'ny école tsy de am'le atiavanay izy. Ke noho zay tato amin'ny membre de bureau ny MMM sy VMMM zegny niara-nandiniky hoe allo tohizagna fo ny asa sosialy izay fataontsika ny fagnampiagnany sekoly am'le kely izay anagnatsika au lieu de andeha agnanaovagna dépense hafa. Tsy miova amin'ny tsakakeviny ny VMM dino hoe izay manoro lalana mahitsy manome aina. Ny MMM zegny managna slogan izay manoro lalana mahitsy mamindra aina. Ity zegny ny aina satria ity zegny hoavy ny taranakatsika maparafaragny. Ity zegny hoavin'ny zanakatsika. Zay zegny préfère magnano asa sosialy mba hitanay zegny ny vokany au lieu de andeha andany fotoagna hividy salovagna andeha hilalalala amin'ny lalabe ary igny zegny tsinonay. Sambasamba hoy mpampianatra eto amin'ny EPP Morafeno no mba nisy fikambanana nanolo-taina amin'ny asa fanasoavana sekoly ka nitonora ny fisaorana. Tsy ho anay ihany moa izy ty fa ho an'ny sekoly, ho an'ny zanabahoaka dia mahafaly anay zany ary dia manome fisaorana bevata ho anareo zahay. Tena faly zahay noho ny fahatongavanareo ka dia maromaro tahaka izany dia mangataka ihany koa zahay mbala ho bebe tahaka izay koa no azonay anatsarana ty sekoly ianaran'ity zanabahoaka zay misy atsika ity. Atreto dia fikambanana miezaka manampy ny mpiarabelona no ilifosany VMM ho tantsoroka entina ampandroso ny faritra misy azy. Isaorana reo avy Antsiranana anao zay ezaka fanasoavana ny mpiarabelona zay tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahavalo ny volana marsa lasa teo fa ho an'ny maresaka iraisam-pirenena ndray kosa mihamafy ny fifandonana eo amin'ny miaramila Rosiana sy Ukrainiana amin'izao fotoana izao ao amin'ny tanànan'ny Bakhmut Antsinanana ao i Moscou izay efa niezaka ny aka io tanàna io nakoa tamin'ny tondasa sangy ampahana teto hoe ampelantanan'ireo vondrona ho agniara na ny tafika Rosiana zany mazava azy. Plastopoavy tokoa maro ny fotoana fampalalamba vao tamin'izao alina izao. Ankasitrako anao tana tokantrano naka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany. Azadino ilahira soliana no tondratsika ny fantarana alalino rehefa avy eo aoriana izao fampalalamba vao izao. Nderaka kosa mahitraka ny velomandram-pita fa ao amin'ny manaraka tompo lasy tompo vavy veloma tompoko.
vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.